Iresaka manokana mikasika ny club ny JM Bitola kosika izay nahazo fampitantana vaovao vo tamin'ity farany henandro ty. Androany atoandro tokoa no nanatanteraka ny fivoriam-be fanaony ny club ny JM Bitola. Atao anatin'izany fivoriam-be zany no nametrahana indray ireo mpitantana vaovao eo anivon'ity club ity. Fantatra ary fa dia Andriamatoa Tsialiva Rajobelona no voafidy hitantana izany club ny JM Bitola izany. Nahazo filoha vaovao indray ny mpitantana ny club ny JM Bitola eo amin'ny taranja basketball. Taoriny ny fivoriam-be fanaon'ny club isan-taona izay nitanterahana androany tetsy Mahamasina no nahavoafidy Andriamatoa Tsialiva Rajobelona hitantana izany club izany. Zava ho azy ny vaovao ngamba nataoko hoe tsy maintsy manohy ny ezaka izay natao teo aloha satria tena vita tsara mihitsy ny Bitola tamin'ny heritaona tena mifolo arivo iny na anisan'ny taona tsara indrindra tamin'ny Bitola satria tena zahoana 3 titres majeurs sur 4 ary raha total ny hoe coupe zany na ny azo dia teo amin'ny 9 teo tamin'ny heritaona. Ny fanatsarana ny vokatra aloha zany tena ho izahana ho atao amin'ity fa fa ny tena izy koa dia fanomezana lanja hatrany hatrany ny fanomanana an'ireo ankizy ireo ao anatin'ny fitaizana satria ny fanatanjahantena dia mitaiza ary zay tena zavatra tiany atao amin'ity zany hoe ambiance vaovao na tsaratsara foana ny tontolo manodidina ireo mpilalao ireo mba ahafahany ankizy gasy vao mainka tena aloha baskety. Rehefa fatraka ihany koa fantana fédération ny taranja be izy ianao hoe tsy misy atao hoe fifangaroana be na mety fifanitsahana eo amin'ny fomba fiasa amina fitantarana club sy fédération. Izy aloha zany tsotra kely hatramin'izay izy zavatra mety natao na tamin'ny tennis na amin'ity fanaovana ny baskety dia fitiavana natsosika ny fitiavana amin'ny fanaisana andraikitra na amin'ny zavatra otrao satria ny club hitanao na ny fitiavana ny fanatanjahantena nampatonga an'izao hoe horaisina indray ny club ny Bitola. Samy hafa ireo tsisy ifandraisany mihitsy fa nefa ao anatin'le fiarahana satria hitanao ny Bitola fianakaviana iray tanteraka no mikarakara ny club izany dia izay ny fanomezana tanana ary izy io tsy vita foana raha tsy mifandray tanana ao anatin'ny club anankiray. Isan'ny nivoatra tao anatin'ity fivoriam-be ity kosa ny tatitra nataon'Andriamatoa Rakotonanahary-Ndranto izay filompanorina ny JM Bitola. Nambarany ary fa nandalo fotoan-tsarotra hatrany ny club JM Bitola tao anatin'izay efa taona nijoroany izay kanefa dia nisy hatrany ny vokatra tsara. Eto Madagasikara dia ty ndray dia saka miteny anazy fa soa fa mariny ty sady nahazo titre tany amin'ny première division no afaka nahazo titre taty amin'ny relève direct nahazo titre taty amin'ny relève ambanimbiny. Champion de Madagascar tsika moins de 14 ans, champion de Madagascar tsika moins de 18 ans, champion de Madagascar tsika NA ka tsy haiko mbo eo tafaverintsika foana ve zany fa ny olona koa manangam-bato fa tsy hoe hijerijery antsika eo dia mila mezaka be tsika izany hoe fier tsika paraka anteny ampanirety hoe misy problema foana zany ny ekipa dia mila mifametana antsika mila concentré tsara mila mikotrana antsika fa zay moa le basket sport ny performance tsy azona tsy homanina. Na teo aza izany rehetra izany dia tsy nampitsanga menatra nanoloana club hafa ny JM Bitola. Raha amboara sivy na folo isan-taona ihany no azo ny JM Bitola dia nihoatra ny eritreretina izany tamin'ity taom-pilalaovana 13 sy 14 izay niandrom-bahan'ny JM Bitola anaram-boninahitra 20.